Mbola miaraba antsika rehetra zay manaraka an'izao fandarana izao indray arakafaliana no izarananao vaovao makasika mety ho tetry ny andro ho an'ny talata ny alarobia ary ny alakamisy ho avy izao. Raha ny andrafitra ny mety ho tetry ny andro aloha ho an'ny talata sy ny alarobia dia mbola ity fikorontanana tahantsika ato atsimo ity no andrafitra an'izay mety ho tetry ny andro izay zany hoe raha ny vokatrin'izay zany ho an'ny talata sy ny alarobia dia mbola mitoetra somary mafampana aloha ny ampovoantany sy ny atsinanana iny amin'ny ankapobeny. Amin'ny manomboka ny alakamisy kosa dia hitoetra tsikelikely ny aly izay andrafitra ny mety ho tetry ny andro manerana ny nosy. Hojerentsika amin'ny atsipiriny ary izay toetry ny andro izay raha pitso maraina aloha zany dia misy ny sisan'olana tandrifin-drahona amin'iny tapany avaratry ny vadivavy fitovinany ny faritra atsimo atsinanana iny somary mahazo ny faritra mangoro ka raha ty amin'iny ilaina andrefana indrindra ho an'ny faritra mangoro iny. Aty amin'ny tapany atsimo nosy rehetrarehetra kosa dia isy ny andianjavona ny voamaraina raha toka isava kosa zay ibalika masoandro ao aoriana zay somary mandraondraona kosa nefa ny apahatelo ny avaratry ny nosy tolakandro ho an'ny rapitso ihany ary dia misy izany araka izany ny orana tandrifin-drahona amin'iny faritra vadivavy fitovinany iny ary mahazo ny tapany atsimon'ny faritra atsinanana sy amin'ny tapany atsimon'ny faritra aloatra mangolo aty. Misy koa manodididina ny samborano zany dia misy ny orana tandrifin-drahona somary mandraondraona moa ny lasan'ny avoatany fa dia efa ny lasan'ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra sisa. Raha ny vinany maripana ho an'ny rapitso manokana aloha dia manodididina 5 sy 4 araka izany aty amin'ny faritra avoatany ambony indrindra tafalatsaka hatramin'ny 7 kosa noho ny andianjavana voamaraina any amin'iny vakana karatrina izay maripana ambany indrindra izay manodidina ny 9 ka hatramin'ny 7 morontsiraka atsinanana raha toka 7 ka hatramin'ny 13 kosa ny morontsiraka andrefan'ny nosy. Raha ny mafana indrindra dia any avaratra ho an'ny rapitso 4 degré celsius any Antsohia any. Toetry ny andro izay ihany ary ho an'ny alarobia kosa indray dia aty amin'ny morontsiraka atsinanana sisa no ahitana orana zany hoe amin'ny ankapobeny dia mandraondraona amin'iny morontsiraka atsinanana iny mety arahana ho tandrifin-drahona indray ho an'ny morontsiraka fa ny ankoatran'izay dia ifanimbiasan'ny rahona sy ny masoandro. Ny maripana ho an'ny alarobia dia manodididina ny 9 ka hatramin'ny 17 aty amin'ny faritra avoatany zay somary mafampana ihany 17 ka hatramin'ny 19 kosa ny morontsiraka atsinanana raha toka 30 ka hatramin'ny 13 ny morontsiraka andrefan'ny nosy. Ny mafana indrindra dia mbola any avaratra hatrany ny faritra Sofia 5 degré celsius. Faranantsika kosa ho an'ny tontolon'ny andro ny alakamisy dia misy ny orana malefaka satria dia efa manomboka mitoetra tsikelikely ny aly izay dia misy orana malefaka aty amin'ny Antalasy Analanjyrofo iny amin'ny morontsiraka ny faritra atsinanana iny somary mandraondraona ny ilana atsinanana Lamanga sy amin'iny aloatra mangoro iny fa dia ifanimbiasan'ny rahona sy ny masoandro any amin'ny faritra sisa. Ny maripana ho an'ny alakamisy moa dia manodididina an'izay 17 zay hatrany aloha ny aty amin'ny avoatany ary aty amin'ny morontsiraka atsinanana 17 ka hatramin'ny 19 raika amin'ny 30 ka hatramin'ny 30 kosa ny morontsiraka andrefan'ny nosy. Ny mafana indrindra indray dia any Mahajanga any mahatratra 30 degré celsius. Dia makasitraka anao indray araka izay hatramin'ny farany manasanao amin'ny rapitso indray veloma tompoko.